ahoana marina ity monopôle politika ity e. Fitondrana jiolam-boto, tsy menatra mampiseho i masim-bahoaka, fa tsy mpanara-dalàna, fa tompony fahefana ary ambony ny fahefana. Nanaporofo izany ny fihetsika izay nataony ny fanjakana malagasy tao Soavinandriana Itasiny. Raha tsy aivina dia ny zoma lasa teo no fotoana nomeny ilay ramatoa lehiben'ny distrika izay tsy refesy mandidy ao Soavinandriana ny valy ny fangatahana anao etsika fameloma-maso any Antokotimy. Atrano efa nitsikaritra io fanaparam-pahefana sy ny fanehoana ho tsy refesy mandidy io. Tamin'ny iray ora no nigadona teo anivon'ny bureau-ny distrika ireo delegationna iraka avy amin'ny Antoko akaizany. Ny andry ora fisokafan'ny birao. Tamin'ny roa ora no tonga ilay sekretera ka avy hatrany dia niditra sy niresaka tamin'ny tompon'andraikitra io ireo delegationna. Toy izao ny fampiresahana n'izy tamin'izany. Nakaty zay io fa misy demande napetraka reto namana reto fa nagataka demande ampiasan'ny toerana tsy fotarabratra ataona amin'le parti aty. Dia misy telefônina voaray tamin'ny maraina hoe vorona hoe misy dia malain'le izy. Dia izay natoloavana hoe tany an'le valiny ny tena zany andray an'le valiny mihitsy. Andray an'le valiny. Le izy ndraisina teto. Teto moa zany sekretera mpandray kory. Ndraisinay le izy dia nalefa ao amin'ny chef. Dia mbola miandry valiny ao amin'ny chef. Hoe efa teto tamin'ny maray. Tsy efa teto nareo. Efa ndraisaka tamin'ny chef teto izy tamin'ny maray. Fa izy ao? Fa izy no tsy haiko. Tsisy hoe fa hoe amin'izao izy miditra na Aty résidence mihitsy izy. Ambadika eo zany izy. Tsy haiko izy naona tsy eo. Zaho koa mbola hoe voatonga. Ny arantsika na eny tsara angamba ny valiteny izay nataony teo. Tsy fantatra na ao na tsy ao ilay lehiben'ny distrika. Fa nankaiza izany satria ny hariva io no fotoana no lazaina fa anomezana io valiteny io. Niatra ireo delegationna tonga tamin'ny efatra. Rehefa avy niantso telefôna tao amin'ny birao ilay ramatoa any-mpampiasa tao amin'ity birao midadasika be ity dia nivoaka ary nilaza fa tapitra ny ora fiasany. Tamin'ny efatrora izany no nitranga. Niantso anao le efa amin'ny efatra kosa nge zao izay efa amin'ny efatra dia aleo zaho mba handeha ohatra efa amin'ny efatra. Ona anao zany zavaka mba Samy talanjona ny rehetra. Tsy nisy fanajanana kely akory ary tsy nilaza na ho tonga na tsy ho tonga na ao na tsy ao ilay lehiben'ny distrika izay andrasany ireo delegationna ireto. Dia samy niandry. Amin'ny 10 ora ariva vao niditra ny birao ilay ramatoa lehiben'ny distrika. Izany no mpiasam-panjakana. Amin'ny 10 vao miditra ny birao. Avy hatrany dia tsy nampandrosoina birao akory ireto olona izay niandry azy. Efa adiny firy teo amin'ny birao ireto fa tonga dia resaka antokotany. Kanefa asa-panjakana no atao. Tsy nakasarotra moa ireo delegationna ireto ka dia nanaky ampitsikina ity fihetsika lehibe na distrika solon-tena mpanjakana eny fotony ity izay toa hafahafa ihany raha ny fijery azy. Ny tena nahagaga dia ny fandrahonany ny mpanao gazety izay nanao ny asany nandrindra ny fotoana. Norahonany ho fafana avokoa ny zavatra rehetra izay efa voarakitra tao anatin'ny fandraisam-peo sy ny fandraisana sary. Hoy mantsy izy hoe le valiny aloha tsy ho zao kosa e. Hoe tsy androany satria le fandehany mbola hivory zany zao zay. Dia rehefa mivory eo zany zay dia manapaka. Zay zany sur la base hoe zay rehetrarehetra pré. Non au caméra. Kosa e. Mba fantatra fa hoe zandroso ty kosa aloha. Eny zay mitondra journaliste. Journaliste fa tsy olona mpakasary tsotra. Tena leo mijanona mihitsy. Journaliste io. Dia efa foana izy zavatra tao fa tsy mety. Journaliste io afaka makasary foana satria anatin'ny asany Fa zany. tsy aty, non fa ty kosa. Anatin'ny asany zany Anatin'ny asany fa ty manana carte io. Non, Carte iny mamela anazy. Dia il fallait demander ma permission d'abord.
Bro-panjakana ty madama. Tsy bro-panjakana ty andraso aloha tsy bro-panjakana ty fa résidence Atony bro-analdistrict fotsiny io fa ny bureau zay ka io tsisy olona miasa any de atony dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha manao ny marina moa de inona no atahorana mpanao gazety everiny mantsy fa azo tanteraka ny fahefana ka afaka mampiorooro mpanao gazety toy ireny izy. Tsy vitan'izay fa nasehony mihitsy izany tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny. No laviny tanteraka ilay fangatana nataony antoko-timy. Tsarotsika tsara angamba ny fihetsika izay nataony nampiseho fa sarotiny amin'ny maizy azy izy nandritra ny fiaonana tamin'ireo pro-politika avy amin'ny antoko-tima ireny. De nahagaga nefa izy ihany no nanala baraka tena tonga niatrika ilay etsika politika izay nataony antoko ny fitondrana izay nomena alalana mazava tsara. Ity ramatoa ity hita amin'ny sary ity no namoaka fa tsy azo anaovana etsika politika asoavinandriny dia mbola izy ihany no nanome alalana ho an'ny antoko ny fitondrana ary tsy vitane nomena alalana fa de niatrika mihitsy. Izay ilay fanjakana IRD dia hoy ny antoko-tima hoe ny tsara hotsahivitsika dia izao tamin'ny tababolana lasa dia tany Ambatondrazaka ny antoko-tiako Madagasikara tao Ambatondrazaka sy Amparavaravola dia tamin'izay nefa nilazana nianaovana izay ireo dynamisation anosoavinandriny izay hita ny zavatra nisy tany fa nahavory olona maro taty aoriana kelina izay dia tonga tany koa ny teo anivon'ny fitondrana nanao famirina olona tsy tena hoe izy any nahavory olona betsaka fa alohan'ny sary no ilazan'izay fa misy antony matoa tsy navela intsony nanao teo asoavinandrina satria nisy fiantraikany be teo anivon'ny fitondrana ny zavatra nisy teo Ambatondrazaka ary tsy ahafahana manao an'izay teo asoavinandrina izay intsony tsy zavatra mandeha ho azy zany reny fa tena misy ifandraisana ary mifanitsy indrindra amin'ireo mission ataon'ny vondrona Europeana eto amintsika manara-maso ireo satria raha ohatra ka mbola natao iny soavinandrina iny dia fantatra hoe ohatrany natraizany mety ho vokatra izay dia nareo mpitazan'ireo ary zany mahita hoe makaizany tendance zany amin'izao amin'ny force politique atao Madagasikara raha manana antony hafa akoatran'izay ny chef district na ny mpitondra dia lazao ary fa inona ny mahasamy hafa n'ireo district anankitelo ireo. Marina mihitsy izay voalazan'izay asehony mihitsy fa azy ny fahefana izy ireo ihany no afaka mahazo alalana izy ireo ihany no afaka mamory olona ary azo ataony forsiny na amboletra avokoa ny zavatra rehetra dia nasiany fiara hitaterana ireo mpiray-toko aminy dia nasiany mpanakanto mba ahasarika pijery sy hisiatrika ilay lanonana. Inona moa no anton'ilay fametrahana samboady amin'izao itsony kanefa ny mandaza efa ho tapitra izay eo ihany fa mba inona moa ny vokatra ireny eo amin'ny fiainam-bahoaka. Inona ihany koa ny fiantraikan'izany amin'ny hoavin'ny vahoaka malagasy. Ry manam-pahefana manao fety tao soavinandrina fa ny delestazy no nanaraka izany ho an'ny vahoaka malagasy tamina faritra maro izay tsy voatanisa intsony indrindra fa voakasika manokana ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Tahaka izany ihany koa ny rano isan'ny lasipatra izany ny teny fiadanana Anosy Carleton, Ampefilo, Isoraka, Isotry, Anosy Be, Andavamamba, Andotapenaka, 67 hectares, Antomadinika, Andraharo Galaxy, Antanimena, Ankadifotsy, Ankorondrano, Ivandry, Analina Mahitsy, Alaroby ary Soavimasoandro. Ny fety sy ny amboletra ny azy mandeha foana, ny fanamparam-pahefana mangany fotsiny. Fa ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana misatra ohatran'ny sokatra ny fandehany. Mba tsy ilazana hoe tsy mihetsika mihitsy na resultat zéro. Io resaka fahalalana manevitra sy miteny io anefa no isan'ny nanakana ny vondrona Europeana antsika ny farany herinandro teo iny. Nandritra ny tombana izay nataony mantsy no nilazany ny vondrona Europeana fa tsy malalaka izany eto amintsika. Dia io naseho ny lehibe ny distrika atao soavinandrina iny ny toetra ratsy ny ilay fitondrana ary de niporofoy ny teny izay nataony vondrona Europeana io fa izy ireo no tompo-pahefana ka izay tiany atao no atao fa tsy misy irara iny sy ivakiny loha. Monopole hatramin'ny politika no misy eto ankehitriny. Efatra taona latsaka kely nitondrany isika izao. Io ny zava-misy
dia anahoana indray izany ny 5 taona manaraka raha mbola io no eo amin'ny fitondrana? Anjaranao sisa no mandinika ary vahoaka malagasy fa ahoana mariny? Ahoana mariny?